Kolosianina toko faharoa. Kristy loharanom-pahendrena. Kolosianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny arenan'ny fatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, dia Kristy izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Mampididoza ny teny mandokadoka. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito. Ary izany no lazaiko fandrao hisy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny tô marina. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiova ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandremo ny fampianaran-diso sy ny fifikirana amin'ny lalàna. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahavalo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidia-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoerany fahafenoany fomba n'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo, izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforany nofonareo, dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy, rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ao amin'ny Kristy, efa nofoanana ny fanarahana ny lalàna. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary novonoiny ny soratanany didy izay niampanga antsika, dia nesoriny tsy ho eo mihitsy zany, ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana, ary nesoriny tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana, dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Koa aza vela hisy tsara nareo amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voaloham-bolana, na ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy reny, fa ny tenany dia an'ny Kristy. Tandremo ny fivavahana amin'ny anjely sy ny fiafiana tafahoatra. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Aza mety ho fitahina tsy hazonareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany, sady feno fiavinavonana noho ny fisainany nofony, ka tsy mihazona ny loha. Izy no itombohan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra, araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo, ka efa afaka tamin'ny abidia-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo, ka mety hojidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany, araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Zany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorinan'ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo.
Fitiavanao fahafatesana